Falitafaraka aminao indray ny tenako tao anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao dia ankasitrana ianao izay fampanaraka tsy tapaka ny fandarana fantaro ny marina ary tsy adino ihany koa ny misaotra manokana ny MCTV sy ny ekipa rehetrarehetra izay mikarakara n'izao fandarana izao. Amin'ity androany ity isika dia resaka lohahevitra anankiray indray dia ny hoe mitondra inona ho antsika ny raha nalatsaka Jesosy Kristy. Mitondra inona ho antsika ny raha nalatsaky Jesosy Kristy. Izay indray zany no lohahevitra izay fampizarana aminao amin'ity androany ity. Hozaraintsika teboka telo ny fomba hamalitsika n'izay fanontaniana izay. Ka ny teboka voalohany zany ny raha nalatsaka Jesosy Kristy dia mitondra famelan-keloka ho antsika. Ny raha nalatsaka Jesosy dia mitondra famelan-keloka ho antsika. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Hebreo 7 dia ny 2:20 dia milaza hoe fa saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Izany hoe araka ny tenin'Andriamanitra dia ny rano fanadiovana ary famelan-keloka. Raha tsy misy raha latsaka araka izay tenin'Andriamanitra izay dia tsy misy famelan-keloka. Izany hoe ny fomba tokana izay andraisantsika famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny raha latsaka marimarina kokoa ny rahan'i Jesosy izay efa nalatsaka. Satria tany amin'ny andron'ny fanekena taloha ny testamenta taloha ny olona anankiray rehefa nanota dia nasain'Andriamanitra mitondra fanatitra nonota na fanatitra alatsatra, mitondra vatotrombolay na ondrolay na osilay makany am-posorona ary alatsaka ny ran'iny bibiny ary ny ran'iny no famelana ny elok'ilay olona izay nanota. Fa tsy izany intsony amintsika amin'izao fanekena vaovao izao fa Jesosy Kristy rehefa tonga ho antsika nandatsaka ny rany izy teo amin'ny hazo fijaliana indray mandeha monja dia ampy ho antsika izay. Izany hoe amin'izao vanim-potoana antsika izao zany tsy mila mandatsa-dra intsony isika mba hanadiovana ny fahotantsika, mba ho famelana ny eloka, fa izay ny antony natongavan'i Jesosy sy nandatsahany rany teo amin'ny hazo fijaliana. Ka ny fomba tokana andraisantsika famelan-keloka zany dia noho ny rahan'i Jesosy izay efa nalatsany teo ambonin'ny hazo fijaliana. Teboka faharoa, ny rahan'i Jesosy Kristy dia mitondra fanavotana ho antsika. Ny rahan'i Jesosy dia mitondra fanavotana ho antsika. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Apokalipsy 5 dia ny 7 dia milaza hoe fa voavony ianao ary ny rahanao no nanavotana ny olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra. Raha adika amin'ny teny frantsay izay andin-tsoratra masina zay dia hoe car tu as été immolé et tu as racheté par ton sang les hommes de toute nation. Fa ny tena ho tsipitsika ao anatin'izay fehezanteny zay dia hoe tu as racheté. Le teny hoe racheté zany no tena ho alaintsika ao anatin'izay. Ny dikany hoe racheté dia novidiana indray. Fa maninona moa isika hoe novidiana indray? Satria isika tamin'ny voalohany dia an'Andriamanitra isika olombelona. Fa rehefa nanota i Adama sy Eva dia niala tamin'Andriamanitra na hoe nanita amin'Andriamanitra. Izany hoe isika no niala tamin'Andriamanitra dia lasa tsy an'Andriamanitra intsony isika vokatry ny fahotana, lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra isika, lasa teo ambany fahefan'ny devoly isika, lasa tao anatin'ny aizina isika ary lasa very isika vokatr'izay fahotana izay. Kanefa noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia tiany iverina ho azy indray tsika, tiany ho voavonjy indray tsika, tiany indray isika lasa anana fiainam-piadanana sy famonjena mandrakizay. Dia izay mahatonga an'Andriamanitra naniraka an'i Jesosy mba handatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izay indray ny fomba nividianan'Andriamanitra itsika indray dia tamin'ny alalan'ny ran'i Jesosy izay nalatsaka, tsy tamin'ny alalan'ny vola no fomba nividianan'Andriamanitra antsika indray, fa tamin'ny alalan'ny ran'i Jesosy izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korinthianina 1:9 dia ny 20 dia milaza hoe fa olom-boavidy ianareo koa dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Izany hoe isika zany dia olona efa novidian'Andriamanitra dia tokony hankalaza an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenantsika. Ny teboka fahatelo dia hoe ny rahan'i Jesosy Kristy dia mitondra fanadiovana. Ny rahan'i Jesosy dia mitondra fanadiovana ho antsika. Ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Kolosiana 1 dia ny 20 ka hatramin'ny 20 dia milaza hoe fa izy no nampihavanana ny zavatra rehetra amin'ny
tamin'ny ary ny rano teo amin'ny azy fijaliana no izany fampihavanana izany. Teny andiny faharomboroapolo ery ambany izy a dia milaza hoe mba hatolo ny ho masina sady tsy hanatsiny amam-pondro eo anatrehany isika. Vokatry le rano nalatsany teo amin'ny azy fijaliana zany a dia mba hatolotra Andriamanitra isika ho masina ary tsy hanatsiny amam-pondro eo anatrehan'Andriamanitra, zany hoe masina voatokana madioa eo anatrehan'Andriamanitra. Noho izany a ilay rano Jesosy Kristy izay a no mitondra indray fanadiovana. Amin'ny teny frantsay a dia antsoina hoe purification, le fanadiovana manadio atsika ho tena masina ho voadio ary tsy manatsiny tsy manapondro eo anatrehan'Andriamanitra isika vokatry ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy ihany no tena afaka manadio atsika. Fa ny fomba andraisantsika an'izay fanadiovana izay dia amin'ny alalan'ny fiekentsika, ny helokantsika eo anatrehan'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fiverenantsika amin'Andriamanitra. Rehefa miaiky ny fahotantsika isika dia marina sy mahatoky Andriamanitra ka mamela ny fahadisoantsika rehetra. Any amin'ny Jaona 1:1 a dia ny 9:7 no misy an'izay tenin'Andriamanitra izay. Izany hoe tsy vidim-bola ny fanadiovana antsika fa amin'ny alalan'ny fiekentsika. Rehefa tena miaiky sika eo anatrehan'Andriamanitra ka manatona an' Jesosy a mifona eo anatrehany a dia vonin'Andriamanitra ny hanadio atsika mba hanana fiainana madio indray a, hanana fiainam-baovao indray a ao amin'i Jesosy Kristy. Noho izany a mampoy isika anao a namana rehetrarehetra androany a ny rahan'i Jesosy a dia tena misy fiatraikany ary tena mitondra fanovana be dia be amin'ny fiainantsika. Raha voniny ianao te hanana fiainam-baovao indray, te hiova indray, te ho voadio indray a ary te hiverina amin'Andriamanitra indray a dia tsy maintsy amin'ny alalan'i Jesosy a ny fomba hiverinanao a amin'Andriamanitra. Ary zay ihany ny lalana tokana ahafahanao a mahazo famonjena sy mahazo ny fiainana mandrakizay a. Dia mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny fandaharana, mirary soa dia samy tahin'i Jesosy.